Isitraka CVO+ sy ny tambavy Covid organique zareo piasan'ny poste malagasy misy 2 arivo manirana ny nosy sy ny ankohonany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny foibentoera ny tetsy Antaninarenina ny fizarana izany. Hetsika izay toy ny natao tamin'ny tondasa dia natao mba iarovana ireo mpiara-miasa saingy tsy ho an'izy ireo ihany fotsiny fa natao ihany koa mba ho antoka ho an'ireo mpanjifa araka izao fanampanazavana entin'ny tale général-ny poste malagasy izao. Dia ireo 2 arivo mahery kely ireo zany dia isitraka an'ity CVO+ ty avokoa tsirairay avy. Araka nazavaina Andriamatoa minisitra teo mahazo 2 isaky ny mpiasa ho an'le CVO+ dia 2 isaky ny ho an'le paque familial. Marina fa anisan'ny antony nanaovantsika izao fanomezana CVO+ ho an'ny mpiara-miasa atao amin'ny poste malagasy izao ihany koa ny mba hanomezana toky ho anareo mpanjifa fa mpiasa salama, olona salama, ny olona mandray anareo aty amin'ny poste malagasy, zany hoe orinasa salama zany no mandray anareo aty ka tokony tsy anananareo ahiahy mihitsy ny andeha hakaty amin'ny poste malagasy satria izay no antony nanaovantsika izao hetsika androany.